Faly manolotra ny araba ry mpiaino-tsaina amin'ity takarivan'ny 4 jona 4 ity atao anatin'ny fandaharana halalinitry ny finoko isika mianakavy. Alohan'ny idirasika ao anatin'ny famelabelarana ny lohevitra sika amin'ity androanyity dia hivavaka aloha isika. Misaotra anao izay Andriamanitra amin'ny ankalazanay izao fetim-pirenena eto amin'ny firenena izao. Nahazo ny fahaleovantena ara-politika ny firenenay 40 taona lasa izay. Mbola maro anefa ireo zavatra mangezanay ary sy tena mbola miaina fahafahana marina izahay ka engany amin'ny alalan'izao fandaliana-pinoana izao dia mba ho fantatray izay sitraponao sy tokony hoe toetra iainanay ny maha-kristianina sy maholo-pirenenanay mba hahafahanay mampivoatra ny tanindrazanay ao anatin'ny sotoaviny vaovao mahafaly. Voninahitra ny ho an'ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina tahaka ny taloha sy ny ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Iny ary mpiaino-tsaina lohevitra antsika arak'izay vavaka natao teo izay moa izany dia hoe hoentsika ho alalinina amin'ny mahafandaliana-pinoana azy ny hoe mankalaza fetim-pirenena isika ary ity izany tsy mifatoka manokana amin'ny kristianina ihany na ho an'ny katolika ihany fandaliana-pinoana fa ho an'ny malagasy rehetrarehetra mihitsy fa tombony izany ho an'ny kristianina satria manainga antsika hanova toetra sy fibebahana ihany koa ity fandaliana-pinoana ataontsika ity dia hoe 4 jona 1700 niverina ny fahaleovantena-pirenena. Mbola sy tena mahaleo tena nefa isika ary henontsika izany amin'ny resaka avy amin'ny olo-pirenena rehetrarehetra sy ny zavatra iainantsika koa moa dia maneho an'izany hoe tena afaka marina ve Madagasikara dia nivaliny ohatran'ny hoe ara-politika isika araka ny lalàna moa izany dia hoe voasonia izany tamin'ny 4 jona 1700 no hoe mahazo fahaleovantena isika fa mbola sy tena afaka isika. Dia ho antsika kristianina izany mitatra bebe koa ilay izy hoe inona marina moa ny tena atao hoe fahaleovantena sy fahafahana izany araka ny maha-kristianina antsika dia ho jerevantsika eo izany ny hoe fampifandraisana an'izay hoe fahaleovantena sy fahafahana ara-politika izay sy ny hoe tena fahafahana marina satria anisan'ny tanjona ho antsika kristianina ilay hoe fahafahany zanak'Andriamanitra izay teny izay ny fahafahany zanak'Andriamanitra izay izany ny filamatra ho antsika hoe la liberté des enfants de Dieu, ny fahafahany zanak'Andriamanitra dia ao anatin'ny fandaliana-pinoana izao isika no taridiko izany hiaraka hahatsapa izay tena hoe le fahafahana ara-politika eto amin'ny firenena sy ny fahafahany zanak'Andriamanitra, fahafahana tena izy, fahafahana marina, ireo izany no iarahantsika mijery azy. Pasivina moa izany ny tantara satria rehefa manao famelabelarana tahaka izao dia miverina izany amin'ny ataontsika hoe nivaon'ny olona rehetrarehetra satria mety ho an'ny mpianatra izao mety voasambany amin'izao no mahalala an'izany hoe ay moa isika malagasy ity taloha dia nanana ny fiandrianam-pirenena izany indrindra Madagasikara rehefa nitambatra ho fanjakana tokana izany hoe fanjakan'ny Madagasikara dia rehefa avy eo nisy an'ireo mpanjaka ny ombonana izany tany Antananarivo fa rehefa niditra indray ireo vahiny ny anglisy sy ny frantsay izay samy nifaninana hiady ny toerana teto dia vokatry ny conférence natao tany Berlin tamin'ny fotoan'androny ny zarazarana ny Afrika sy Azia izany dia lasa ny frantsay i Madagasikara dia tamin'ny 4 aogositra 1770 isika izany no hoe eo ambany fiahian'ny frantsay sous le protectorat française dia anatin'izay izany dia zanatany isika nanomboka tamin'ny 1770 ka hatramin'ny 1700 fa efa mba nahazo repoblika moa izany isika hatramin'ny 14 oktobra 1750 sy 700 fa ny tena fahaleovantena izany ara-dalàna izay voasonia dia tamin'ny 4 jona 1700 no nahazoana azy indray ny fiverenan'ny fahaleovantena ary nambara-pahay-be maso tao mahamasina izay tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena tamin'izany ny ray ny fahaleovantena dia Andriamatoa Hajaina Philibert Siranana izay izany. 40 taona ankehitriny ny fahaleovantena-pirenena ary isa-taona ny fanjakana dia misafidy loha hevitra anankiray na hoe slogan anentanana ny ataontsika hoe fetim-pirenena izany amin'izao fotoana izao moa izany satria ao anatin'ny hoe fanavaozana ny firenena dia hoe fanavaozana izany no loha hevitra amin'ny fankalazana an'ity fetiny fahaleovantena ity. Fahaleovantena, fahafahana, izay izany no resahana rehefa miresaka fetim-pirenena tahaka izao. Dia averiko ihany raha ny zava-misy no hijerevana azy dia hoe
araka ny lalàna zany indépendance juridique ara-dalàna de hoe mahazo fahaleovan-tena isika manana ny fiandrianam-pirenena satria manana ny taniny ny vahoakany ny mpitondrany ny tafika ny sainam-pirenena ny hira-pirenena de eo mason'izao tontolo zao isika de firenena mizaka tena mahaleo tena isika eto Madagasikara fa le hoe fahafahana satria tam'izany ny tarigetra ny repoblika de hoe fahafahana tanindrazana fandrosoana zay zany ny repoblika voalohany fahafahana ny voalohany avy eo tanindrazana avy eo fandrosoana izay ny filamatra tamin'ny andro nahazoana ny fahaleovan-tena tamin'ny repoblika voalohany fa nefa izay hoe fahafahana tanindrazana ary fandrosoana zay de tsapatsika fa mbola tsy tratra zay filamatra zay fahatrana anankiray ny fahalovana na ny kolikoly amin'ny endriny maro samihafa de raha mahita ary eto Madagasikara de mbola mifanavakavaka fa sy tena misy le tena hoe firaisam-pirenena na de hoe ezahana mba aseho aza le izy eto ivelany fa any am-poany sy miady ny kibay akelika raha vao misy olona anankiray mitondra avy eo foatany de manana ny resahany avy any Antsiraka raha misy indray avy any Antsiraka na avy any amin'ny faritany hafa dia misy ihany koa zay ohatrany hoe rasimasy mifangaringarika zay ka ireny zany no resantsika mifandaliana-pinoana hoe anisany misakana ny tena hoe fahafahana sy ny ataontsika hoe fandrosoana reo zavatra reo eto zany de milaza zavatra miara-mahita fa tsy mamorona am'izay zavatra ifampiresahana eto mba hahafahantsika mandalina ny finoantsika ao anatin'izay reto moa zany tsy maintsy resahana am'izao fanombohana zao ireto taridresaka reto ka androany ary mankalaza ny fetim-pirenena isika ny niverena ny fahaleovan-tena efa taona fahaenina amby enimpolo ka izay zany maniraka atsika zany indrindra amin'ny anaran'ny eglizy satria pretra aho manao fandaliana-pinoana hoe andao tena ho alalinina lalina de lalina ity hevitra ny hoe fahafahana fahaleovan-tena fitiavan-tanindrazany ity araka ny masom-pinoana zany satria manko araka ny fomba fijery kristianina indrindra ny fomba fijery katolika zay tena mazava ny fampianaran'ny eglizy de hoe ny atao hoe tena fanafahana amin'ny fomba fiteny moa zany atao hoe libération satria tadio fa anisan'ny hiraka nampanaovana ny Jesosy teto ambony tany de hoe hanafaka ny ampahoriana hanafaka ny olona am'izay rehetra mamatopatotra azy araka le toriteny nataon'i Jesosy tao amin'ny sinagoga ny Nazareta tamin'izy vita batemy hanomboka hitoriteny izay fanafahana libération zay zany anisan'ny hoe asa ataon'ny eglizy ihany koa fanafahana ny olona fa ho hitantsika ao ambany eo fa misy fampitandremana maromaro lazain'ny eglizy mba tsy hoe ny anarana fotsiny no isalorantsika de falifaly fotsiny amin'ny anarana hoe fahafahany fanafahany fampandrosony fanavaozany fa jerevana tsara araka ny fampianaran'ny fiangonana ka ny eglizy katolika de mampianatra mazava hoe ny tena fanafahana zany hoe la vraie libération de tsy ara-politika fotsiny zay zany ny eglizy katolika tsy hoe ara-politika fotsiny na hoe ny olona mahazo sakafo ny olona manana fotodrafitrasa be deaibe tsy hoe zay fotsiny zany le izy zavatra ranofo tahaka zay sy ara-politika fa ara-panahy sy ara-piaramonina ihany koa zany hoe raha fitiniko zany ny tena fanafahana tena izy fanafahana libération satria ny libération no manomeny atao hoe liberté misy ny fanafahana de zay vao tonga ny fahafahana de inona io fanafahana io ny fanafahana tena izy tsy ara-politika fotsiny araka ny fampianarantsika eglizy katolika fa ara-panahy indrindrandrindra zany voalohany de rehefa avy eo ara-piaramonina ihany koa de ny ara-politika moa zany rafitra tatana sy mifameno amin'io fanafahana ara-panahy sy ara-piaramonina io ka misy anjara toerana lehibe zany raisinay mpitondra fivavahana lazaiko hoe clergé pretra pasteur sy ny sisa religiosy moa zany mandray anjara be izy amin'ny sady mampianatra ny olona izy am'le hoe hiohitra sy handray tanana ny fiainany am'ireo asa sosialy samihafa ataony amin'ny fanabeazana amin'ny fitsaboana fitaizanakambody sy ny sisa reny manana andraikitra amin'ny hoe fampianarana ry maserasera frera amin'ny maha-religiosy azy ao anatin'izay fa ny laika indrindraindrindra de tena zay miaina eo am'izao tontolo zao miaina any amin'ny fiarahamonina miasa any amin'ny birao-mpanjakana amin'ny sehatra fampandrosoana samihafa zany na tantsaha izy na manana andraikitra ara-panjakana ny laika zany de tena anisany hoe afaka misehatra sy mandray anjara mivatana amin'ny fanafahana feno ity firenentsika ity de zao zany ny ataontsika hoe petrakolana valitsika anatin'izao fandaliana-pinoana zao ry mpiaino an-tsaina eto Madagasikara de ambolena hitaizana ny mpianatra hatrany an-tsekoly io fananana ny atao hoe fitiava-tanindrazana io ny tanindrazana eto araka ny fijeritsika azy andavanandro de hoe ty Madagasikara ty ny tanindrazantsika fa raha mijery amin'ny ambaratonga ambanimbany kokoa
tele Angarandray, de rehefa teo ny commune ny Fokotany, ny commune misy anao, ny district misy anao, ny faritra, de rehefa teo ny faritany de Madagasikara. Iny zany ataontsika hoe tanindrazana eto tany. De ahoana ny ampifandraisana ny fitiavana ny tanindrazana eto tany io zay anetanana antsika sy voizina ary anaovana an'ireny sport sy fanetanana reny mba hoe hamelombelomana indreo amintsika zany fitiava-tanindrazana zany, zay zavatra tsy hoe ratsy akory. Fa isika koa indrindra ny kristianina de simponina nyty tany ataontsika hoe tanindrazana hoe ty Madagasikara ty fotsiny fa ataontsika hoe isika koa de anisany ataontsika hoe ponina ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra antsoina hoe cité de Dieu. Ahoana ny ampifandraisana hoe sady tian'ny Madagasikara tanindrazako aho nefa ao ane na de eo am'izao tontolo zao de tsy tena anisan'izao tontolo zao zany hoe tsy anaraka ny fisainan'izao tontolo zao. Araka le loha hevitra ny safidiany FFKM eto Madagasikara hoentina mankalaza nyty fetim-pirenena ity zany le hoe aoka ianareo havaozina amin'ny fo amam-panahinareo. De zay zany no ezahtsika hoe ahoana ny ampifandraisana zay hoe tsy maintsy tian'ny tanindrazantsika sika kanefa sika tsy de hoe olon'izao tontolo zao ka fomba fisainan'izao tontolo zao nentsika mitian'ny ty tanindrazana ty fa isika dia ponina ao fanjakan'Andriamanitra ihany koa. Satria manko misy an'ty ataontsika hoe hatsoka-hevitra ngeda be ty atao hoe nationalisme idolâtre. Zany atao hoe nationalisme idolâtre zany de hoe fitiava-tanindrazana fa lasa sampindray le tanindrazana ka lasa hadino zany ny ataontsika hoe Andriamanitra, hadino ny kolontsain'ny evanjely, hadino ny fitiavanamana, hadino ny firaisankina, hadino ny atao hoe mba samy mandray anjara ny rehetrarehetra fa manjaka tokana ianao rery ny teanao zavatra. Zay zany tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe nationalisme idolâtre. Tsara ny fitiava-tanindrazana fa indraindray io fandrika ihany koa hitondratsika amin'ny fanompoantsampy. Zay zany ho azavaiko ihany io amin'ny antsipiria fa mbola mametraka ny petrakolana ahoana ny ampifandraisana hoe sady tian'ny tanindrazako aho nefa tsy manompo sampy akory anatin'izay ka hanadionan'Andriamanitra, hivavaka amin'ny vola, hivavaka amin'ny voninahitra, hivavaka amin'ny fahombiazana, zany hoe zay zany zavatra tena tadiavinao. Mba tena hisy hoe ilay fanafahana ara-politika zay tadiavin'ny firenentsika, tadiavin'ny Madagasikara zany lasa hiteraka fahafahany zanak'Andriamanitra. Zay zany lo petrakolana fa rehefa aveo sika mitohiny manaraka eto handre tsara ny fivoasako azy amin'ny antsipiriany. Rehefa napetraka atsika ary zany zay fampidirana sy petrakolana zay de ho resantsika voalohany ny hoe inona moa ny atao hoe fanafahana. Zany hoe ny atao hoe fanafahana veriko ihany de le hoe zay rehetra mamatopatotra ny olona mahatonga azy tsy hivelatra, ireo zany fatotra ireo. Fa misy fanafahana atao mba hahazoana fahafahana. De inona ny atao hoe fanafahana araka ny fampianarana sosialy ny fiangonana na hoe fampianaran'ny eglizy mahakasika ny fiarahamonina zany. Tamin'ny taona 1927 ny sampandraharaha ao Vatican zany miandraikitra ny fotom-pinoana na hoe congrégation pour la doctrine de la foi de namoaka naoty izy mahakasika ny atao hoe ny fanafahana kristianina, note sur la libération chrétienne. De antony namoahan'ny tany Roma ao dikastera mahakasika ny fotom-pinoana, dikastera pour la doctrine de la foi tamin'ny 1927 de aza adino fa taorinan'ireny fotoana nazona fahaleovantena taona 90 reny zany de nisy hetsika maneran-tany niazakazaka be zany ary samy nifaninana ireo firenena mba hoe hanafaka an'ireo firenena zay zanatany teo aloha reo indrindra amin'ny lafiny ara-politika. De na ny teolôjianina aza ny pretra indrindra tany Amerika Latina de anisan'ny nitrandraka an'ilay ataontsika hoe théologie de la libération, zany hoe ahoana marina ty fanafahana ty araka ny hevim-pinoana de nisy théorie maromaro. De nisy tamin'izy ireny nefa lasa tafalasaka amin'ilay ataontsika hoe nationalisme idolâtre le niresahako teo hoe lasa fitiava-tanindrazana lasa mivaona indray amin'le hoe mikendry ny fahafahany zanak'Andriamanitra araka ny tokony ho izy satria sahala hoe mivoy fankahalana tsy ho tia vahiny, hankahala firenen-kafa nefa nitanjona ao amin'ny le hoe firaisamon'ny olombelona zany eo anatin'ny fifankatiavana de mivoy izy ireo fa na tsara ny fitiava-tanindrazana fitiavantsika ny Madagasikara de maha-kristianina tsy mety le fivoizana fankahalana satria tsara le tanjona tianao tratra de tsy ampy zay intentionnalité zay hoe fitiavana ny Madagasikara fa manilika na mankahala
izay zany zao efa misy zavatra diso de zay nanisany nahatonga ny naoty navoakan'ny avy any amin'ny doctrine de la foi tany Roma hoe zao a tsy maintsy tapetraka atsika tsara aloha marina ne ny zavatra tianareo atao marina ne ny zavatra voizina am'le hoe fahafahana fanafahana fitiava-tanindrazana fa lasa sampy izy a na lasa mampivaona atsika amin'ny tena toesainy zanak'Andriamanitra reto teboka visivisy reto zay zany a ny ataontsika hoe fanazavana ny loharano ny poirana io a naoty mahakasika ny fanafahana kristianina navoaka ny congrégation pour la dicaster pour la doctrine de la foi io a tamin'ny 1970 de ao anatin'io naoty io ary a izay nosoniavin'ny papa Paul fahenina moa zany azafady ny papa John Paul faharoa azafady ny papa John Paul faharoa no nitondra ny eglise tamin'ny 1970 zany de ao anatin'io zany de avahany mazava tsara misy a reto zavatra roa reto aloha ny misy zany karazana fanafahana manana endrika anankiroa de voalohany misy ny atao hoe fanafahana miteraka famonjena na hoe la libération salvifique zany hoe fanafahana mitondra famonjena de lay fanafahana ataon'ny Kristy izay manafaka atsika amin'ny fahotana sy amin'ny fahafatesana ao amin'ny Romanina 5:7 zay aloha zany teboka voalohany fa ho azavaintsika io ao ambany eo fa lazaiko fotsiny le fanavahana anankiroa lazainy dicaster pour la doctrine de la foi ny fanafahana ozy izy de misy karazany anankiroa ny anankiray le fanafahana mitondra famonjena de lay nataon'ny Kristy izay manafaka atsika amin'ny fahotana sy amin'ny fahafatesana araka ny Romanina 5:7 ary ny karazana fanafahana faharoa de le fanafahana ny tenenany azy moa ataony hoe la libération temporelle na atao amin'ny filaza maro pluriel hoe la libération temporelle dikany hoe temporelle zany de hoe ilay fanafahana ny olona am'le zavatra iainany andavanandro zany ny abadona ny tsy fanananasa de afahana ny olona am'ireny amin'ny fibodonan'ny taniny de afahana am'ireny izy anaman'ny fanafahana koa zany zay dia ny tena isehony io fanafahana amin'ny zavatra mangezan'ny olona amin'ny fiainany andavanandroa ozy ity naoty tia de ny hoe ady amin'ny rariny mba hisiany rariny eo amin'ny fiarahamonina tena mba hisiany fandrosoana marina ary ny hisiany fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ireo zany karazana fanafahana misy ny anankiray le fanafahana mitondra famonjena lay nataon'ny Kristy manafaka atsika amin'ny fahotana sy ny fahafatesana ary eo ihany koa lay fanafahana eo amin'izao tontolo zao zay zavatra ilaina ihany koa de ny ady amin'ny mba hisiany rariny ny fitoviana sy ny tombo sy ala sy ny fanarararaotana fa mba samy mihazo ny anjara masoandro ny rehetrarehetra ary ny fampandrosoana sy ny fiadanana de zao am'izay ny tohiny fa manavaka sotra fotsiny ny eglizy raha ny teny an'izay aloha le karazana fanafahana anankiroa fa manamafy zany ny eglizy hoe mifandray ireo fanafahana roa reo lay fanafahana antsika amin'ny fahotana sy ny fahafatesana zany le fahaverezana amin'ny afobe sy ny fahafatesam-panahy ny fahafatesan'ny eritreritra zany hoe fahaveloman'ny conscience sy ny feofetretana zany iny anankiray mifandray ireo fanafahana anankiroa reo fa tsy azo afangaro nefany fa tsy azo afangaro reo fa samy manana ny plasiny sy ny toerany fa ny fanafahana mba hisiany rariny zany de tsy misy raha tsy mibebaka ny olona raha tsy miala amin'ny fahotana ny olona miala amin'ny fitiavatena ny olona miala amin'ny famonoana eritreritra ny olona ary zay de efa tsidika koa eto manko antsika mikirahirana hoe fanavao zany de mila miezaka ny olo-pirenena miezaka ny mpitondra fa io zany ilay fanafahana lay famonjena nataon'ny Kristy ve mahavoakasika ahy mahakasika anao mahakasika atsika mahakasika anay mahakasika anareo mahakasika azy ireo satria ilay fahotana ny tena mamatotra atsika fa na de te hampandroso azy sika hametraka fandriam-pahalemana fa ny olona tia tena ny olona miady ny olona tia vola ny olona te hanjaka tokana te hahomby rery sy mahalala fa sy ny tenany tia tena zany de tanao na isy rafitra ara-politika de mipetrapetraka azy satria andeha ny fikaonantom-pirenena ohatra zao de heverina ho rafitra sy tondrozotra fotsiny hoe manao an'ity de manao an'ity de ianona manao an'izao fa raha tsy ny fo ka sy ny famonjena naintin'ny Kristy manalanao ny fahafatesam-panahy fahafatesany eritreritra sy ny karazam-pahotana samihafa ny fitiavatena ny fitiavam-bola ny fototry ny rasy rehetra hoy ny soratra masina amin'ny andininy anankiray ihany ohatra zay ka eo le hoe mifandray ireo ka tsy afaka handehila zany ny ataontsika hoe tsika hampandroso ny firenena hampandroso ny tanindrazana hampandroso ny fokotantsika raha tsy alohavany hoe miala amin'ny fahotana ny olona de ny fitiavatena fitiavam-boninahitra fitiavam-bola fitiavam-pahafinaretana te hanao plezira te hanana ny zao te hanana zavatra mamirapiratra de inona moa ny fandrosoana isy eo satria mila nylay ataontsika hoe fialana amin'ny fahotana le famonjena nentin'ny Kristy zay zany le fanafahana araka ny lazainy ity naoty avy any amin'ny
dicastera pour la doctrine de la foi ity samy ilainareo fa ialohavan'lay fanafahany Kristy mamonjy ny tompo tena tsirairay aloha izany fanafahana eto ivelany nataontsika hoe libération temporelle amy zavatra rehetrarehetra zany bene ny olona tianao fampandrosoana eto ary ny olona vao milasaka ao fidina candidat de manana ataontsika hoe projet de société mba hanao anao zao de ataontsika ohatr'zao ty fireneny ty fa manofy atoandro sika raha tsy misy fibebahana metanoia zany hoe miova tanteraka ny fomba fisainana ny fomba fijery fa afatoka am'izay ataontsika hoe aho zanak'Andriamanitra afaka mifatotry ny fahotana afaka amin'ny fitiavan-tena afaka amin'ny fitiavam-bola afaka am'le trano an-trano afaka am'risoriso afaka mihalatra sns satria maro karazana ane ny halatra maro karazana ny halatra fa sy le hoe mandraoka vola avy amin'ny banky fotsiny de mangalatra mitondra azo mivoaka fa ny tsy fitapitaka sy fainty samihafa atao any de halatra ka izay zany anisany fanamariana izay tenenako ka ho antsika eto Madagasikara zany satria mankalaza ny faina amby 20 taona indrindra ho antsika kristianina indrindra ho an'izay manana andraikitra eto amin'ny firenena izay manam-paniriana hitondra de lazaiko mazava le izy hoe tsy maintsy mandalo amin'ny fibebahany fo aloha ry havana izany ataontsika hoe fanafahana ny Madagasikara zany ny fanafahana azo feno afaka manao fanafahana ihany sika manangana an'zao de mizara vola manao an'zao de mba omentsika ny vahoaka fa ambadika an'ireny aza mety hoe voavoninahitra tadiavintsika ho an'ny tena sika de mody manao zavatra kely tombontsika tapa ny vahoaka mba handoherany amintsika de mipetraka maharitra eo sika de afaka manararaotra samihafa titanareo am'izay le fomba fijery sy izy sy manameloka na mitsara satria ny zava-misy fotsiny lazaiko hoe zay le fibebahany fo tadiavin'ny ty tanyrazany ty zany raha ohatra hoe tena ny fanafahana azy marina no resahana zao anisany lazainy tinao tia makasika ny fanafahana kristianina tamin'ny 1927 navoaka ny congrégation ny dicastère pour la doctrine de la foi ty zany ozy izy hoe ao aminao ty laharana fahaenina ce n'est pas en réduisant l'homme à un simple produit des structures qu'on le libère ny olombelona zany ny fomba hanafahana azy de tsy fotsiny hoe ianao mametraka rafitra ianao de am'izay mandroso azy ny firenena sy amin'ny alalan'zany ozy izy ny tena fanafahana ny olona zany ho anay mpitondra fivavahana de manana didy zany zahay hanambara io ataontsika hoe famonjena mahafaobe io salut intégral famonjena mahafaobe ny olona zany de ny laika moa zany zareo anareo laika de manana andraikitra mivatana misy anareo amin'ny fandrindrana ny zava-misy amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana amin'ny fitsaonan-dom-pirenena am'izay setrarehetra afahanareo maneho hevitra hoe zao no mety maha kristianina anay de zao no tokony atao fa tsy hivaralenana hiraisik'ombakomba mirafitra matina hoe zavatra hitantsika hoe tsy araka ny tokony ho izy manome vahana tombosoan'olombitsy manome vahana tokotokana sy zay zany le izy hitantsika zany ao amin'ny concile vatican faharoa mahakasika ny asa-pamonjena ataon'ny laika APL laharana fahaenina na hoe apostolicam actuositatem zany no misy an'izay ao amin'ny sordalany concile vatican faharoa mahakasika ny laika zavatra hojerentsika faharoa ndray ary de zao i masinday Augustin tany amin'ny taonjato fahaefatra sy fahadimy masinday Augustin zany de manavaka tsara izy ilay ataony hoe cité terrestre sy cité de Dieu tanàna tanàna eo am'izao tontolo zao sy ny tanàna n'Andriamanitra zay zany no hoazavaitsika kely zany satria manampy atsika tia hanakatra ny hoe ohatrany ahoana ny hoe iainako amin'ny hoe olo-pirenena malagasy satria mitondra ny karapanondro-pirenena teratany malagasy nefa izy raha koa vita batemy vita batisa de ponina ao amin'ny ataontsika hoe manana karapanondro-pirenena teraky ny lanitra koa zany izay zany no antony resahako an'tia tanàna anakiroa resahany masinday Augustin ty zany misy fitiavana anakiroa fitiantsika sotra de sotra satria ngeza be io boky io de ny hevi-dehibe ao anatiny famitinana ihany resahako amitsika de hoe misy karazana fitiavana anakiroa izay ampifanoheriny masinday Augustin so izy ny mampifanohitra azy fa le fitiavana misy ny manana toetra mifanohitra ny andaniny sy ny akily ilay fitiavana anakiray manana ny toetrany sy ny satany manokana ilay tanàna anakiray manana ny toetrany sy ny satany manokana ihany koa raha miresaka izy ny ataontsika hoe lay tanàna eto atany na hoe cité terrestre de io zany ny ataontsika hoe filamatra ao ny filamatra ao zay tsy midika hoe tsika miaina eto ambony tany de zay ny filamatra fa le toe-po entinao miaina eto am'izao tontolo zao ano hoe ianao olony cité terrestre ianao na hoe tena olona mirefarefa eto amin'ity zao tontolo zao tany ity zany ianao de ny filamatra ao amin'ity ataontsika hoe cité terrestre ty na hoe ny tanàna eto an-tany ity araka ny lazainy Augustin de hoe fitiavana ny tena tonga hatrany amin'ny fakahalanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny avonavona fitiavam-boninahitra ary le ataontsika hoe
za zao ny manitatra nyrety voasina rehetra hoe ny fiavana vonana, fitiavam-boninahitra, ny fitiavam-pahefana, ny fitiavam-bola ary lay fanaovantsika anketrano an-trano. Azo tenena hoe clanisme moa zany, clan fanaoky akolafiny, ireto ekipako, ireto atokoko, ireto ray fiaviana amiko, ireto iray foko amiko. Ary ny tena zava-doza azy de le atao hoe tribalisme zany le magnelika ary makahala ny anina ohatrany aingany embasisy zany ohatrany tagny Rwanda hoe reto foko ohatrao tribune zao ty zay ny atao hoe tribalisme. Ka hitanao ianao zany rehefa tia ny tena tafahoatra ary tonga hatramin'ny tsy firarahanan'Andriamanitra mihitsy ianao de ao anatin'ilay sokajiny hoe cité na hoe cité terrestre. Hafoizitsika hoe cité zany le hoe cité terrestre, olona tena mbola milona am'izao tontolo zao ianao. Ilay fitiavana faharoa de ilay antsoiny hoe cité de Dieu, CD ndray zany nafoizitsika cité de Dieu. Ny filamatra ao amin'ny cité de Dieu io de hoe fitiavana an'Andriamanitra tonga hatramin'ny ny tenanao mihitsy aza hadinonao na ankahalainao. Io mifanakaiky kely am'le tenen'i Jesosy hoe tsisy afaka hanaraka ahy raha sy mankahala ny rainy ny reniny. Fomba fiteny zay. Amin'ny teny frantsay mazaka hoe amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Ary eo amin'ilay cité terrestre de hoe amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Zany hoe mifanohitra tanteraka tokoa zany le toe-po hoentina miaina. De zero tsara fa isika miaina eto ambony tany fa sy tokony ao anatina toe-po na toe-saina na cité terrestre ianao de ohatrany hoe eto an-tany ihany ny fiainana. De hiazakazahana ny vola ny voninahitra tsy ahalalànao maty, na iza maty na iza aratra de sisy olana aminao zany. Ny toe-ponao am'izay cité terrestre. Averinako tsara. Sy hoe akory ianao miaina eto am'izao tontolo zao de hoe automatique ianao anatin'ny hoe cité terrestre. Non. Ny toe-ponao miaina amin'ny cité de Dieu rehefa manadino ny tenanao ianao noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary ny olona tia namana de tia an'Andriamanitra ho azy izy. De ny fitiavana ny mpiray tanindrazana, ireo mpiara-belona aminao izay le hoe Andriamanitra, zaho tia namako tahaka ny tenako noho ny fitiavako anao. Rehefa tia an'Andriamanitra ianao ka manadino ny tenanao ary tia ny namanao ao anatin'le CD-nao zay na hoe cité de Dieu araka ny fampianaran'ny Masinda Augustin. De ary fiteniko kely ireo tanàna anankiroa reo hoe aiza no misy anao. Ianao hoe ao anatin'ilay ataontsika hoe cité terrestre, zany hoe de ny eto an-tany ihany ianao ny fiainana sy matomatesanao. Sa ianao na de eto ambonin'ny tany aza no miaina eo am'izao tontolo zao am'ty fiarahamonina ity fa manana toe-po hafa ao anatin'ny CD na hoe cité de Dieu. De zao le izy teo fitiniko hoe ny ao amin'ny cité terrestre de hoe amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Zany hoe rehefa tia tena loatra ianao ary sy mahalala fa sy ny tenanao de na Andriamanitra ny namana zany tsisy dikany aminao zany. Amin'ny alalan'ny fiavana vonana, fitiavam-pahefana, fanaovana anketrano-trano, le te-hanjaka tokana sy ny sisa. Fa raha ohatra kosa indray ianao amin'ilay ataontsika hoe tanànan'Andriamanitra, ny toe-po iainanao de hoe amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Zany hoe noho ny fitiavanao an'Andriamanitra de hadinonao aza ny tenanao. Aleonao ny an'Andriamanitra loloavana fa ny tenanao sakelehana, zay le izay. Ka amin'ny alalany fitiavana, fanompoana, tsy fitadiava-tombotsoa, fitiavana ny namana, fampandrosoana ny namana, irinao ny namana mba hanana zay anananao, irinao ny hafa mba tsy ho voelingelina noho fisinao. De misokatra ihany koa fa tsy mihity de tsika ihany fa misokatra amin'ny olona rehetrarehetra. De hamaranantsika ny tapany voalohany am'izao fandaliana-pinoana zao zany de zao hoe ity ataontsika hoe maro amin'ny olom-pirenena malagasy eny fa na ny mpitondra na ny vahoaka entina de misy tafiditra ao anatiny hoe milona am'le cité na hoe cité terrestre satria nahoana tratran'le atao hoe tribalisme. Fanaoky akolafiny, mifanavakavaka ara-poko, mifanavakavaka ara-drazana, mifanavakavaka araka ny volokoditra, mifanavakavaka amin'ny fiaviana. Zany tsy sahy miteny an'izany ofisialy fa ao-po de miaina an'izany ny ankabeazan'ny olona. Io tribalisme, zay ny anaran'le aretina ao anatin'ny cité terrestre ny olona tahaka izany. Ny népotisme zany de nikatrano an-trano, tsy mahalala fa sy ny havana. Vao mba manana andraikitra kely ianao de tadiavinao aby aloha hoe roahana ny eo fa apidipidirina aby ny havana rehetra na olona tsy manana diplôme azy. Re mba manana diplôme sy laintana fahaizana moa ny olona sy de maninona zany fa le hoe de tsy maintsy ny havana no ampidirina na olona sy compétent aza de ampidirina de potika ny firenena. Izay népotisme zay toe-saina ao anatin'ilay cité terrestre zany ry havana. Ary eo le hoe ny fianakaviana ny voalohany, vao manomboka mba manana andraikitra anao manana fitondrana, sisy olona misikerana manome tsiny anao amin'izay vola azonao any fa azonao ara-dalàna reny. Ireny vola voasoniha tany amin'ny teti-bolan'ny fanjakana hoe mahazo an'izao ny ohatr'izao mahazo an'izao normal zany. Fa manararaotra le fahefana hampiroboroboana ny fianakaviana de ny fianakaviana ihany ny tena mpandrosoana, ny fianakaviana no manana an'izao zany indraindray zay
fakapanahy mahazo andreo ataontsika hoe classe dirigente ireo mpitondra zany zay ka ireo fomba mampanao reo riavana zany de fahotanareo satria anisany ataontsika hoe zany miova le firenena lasa toerana iadina de mifandrombaka de agnareo ndray zao no mitondra fagnaingasa ho eo koa agnareo vao hiala teo koa de agnaikeo miditra eo zay ataontsika hoe lasa sehatra iadivana tombontsoa zany ao ka apaziviny Masinda Augustin zany fa hoe ny fiadanana eto ambony tany eto de tsy ho tratra mihitsy zany fa ilay tena fiadanana mahazanak'Andriamanitra anao no ianao miaina fitiavana, ianao miaina fampizarana, tia namana, tia ampivoatra ny namana, izay ny tena miteraka fiadanana eto. Ka ho antsika kristianina zany. Na de hoe isika aza zany tafiditra ao anatiny hoe mitondra firenena, miady ho an'ny ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana zany de taddio mandrakariva zany hoe aoka ibanjana mandrakariva an'ilay Jerosalema any an-danitra ny masontsika zany hoe zany ho any an-danitra ary any an-danitra any sy tafiditra any fa any velany ny mpandainga, ny mpifosa sy ny sadasada toe-po amam-panahy zany araka ny Hebreo 2:1-7 ny hatontsika dia tsy mba tendrombohitra sisiro izy fa ilay Jerosalema any an-danitra zany ka noho zany taddio fa mpivahiny sika eto tany fa mampivahiny atsika eto zany de tsy zavatra iraiketam-po mandrakizay ry avany eto tany eto fa ny ampivoatra ny tany hampivoatra ny namana de mivoatra ho azy ianao azafaly hoe mandroso samyrery zany fa hoe rehefa mandroso ny namako de mandroso satria ny soa omen'Andriamanitra miavosany tsirairay tokony hasoa ny be sy ny maro ary ny soa iombonana omen'Andriamanitra ny be sy ny maro tokony hisy fiatraikany amin'ny tsirairay toizantsika izay ao amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo. Ary ave kosa efa nampanambaranao androany fa ianao araka ny efa voalazany taminao de ho vahoakany manokany mitandrina ny didiny rehetra ary izy mametra teny anandratra anao ho ambony ny firenena rehetra nataony na amin'ny voninahitra na amin'ny laza na amin'ny fahalebiazana ka de ho vahoaka masina ho any ave Andriamanitra ao ianao araka ny efa voalazany. Isa luandri fuazana Antar satsika ni anzara Ipila atanita sana Madakasikaramba Dakasikarambenu Sisa imami ifu Lecata kalutsi amiti Jamiti asuju jai siyaru Wanabuwa Abuwa Samin majayati Ra'a tina utafa tina Yumada kasikara iu Sa'amu ferencu caca tina Kuwatawiyawansa Natatiti ufira Sankina maha ija Lutana na achani Hatanitia usamba chafina ija Sia difeza nitane Nata niyay sanua ale Saru vita diti utsara La ila anu sinare ale Madakasikaramba Dakasikarambambi Vavai sana juku Huani rupitunja au Pitunja Isai miyasaritu Manasua Ilai madakasikarana
miditra ao amin'ny tapany faharoa am'ty fandaliana-pinoana antsika ity sika ry mpiaino ajaina ny hevitra mbola sy miova fa ny tapany teo aloha ihany no toizantsika am'izao tapany amin'ny faharoa zao. Ahoana indray ny lazain'ny soratra masina sy ireo aban'ny fiangonana mahakasika an'ity lohevitra ataontsika ity. Indrindra ohatra ny ahoana zany fitiava-tanindrazana zany mifanaraka amin'ny evanjely sy amin'ny hoe sika zany nampianarin'ny Kristy sotoavina vaovao de ohatra ny ahoana hoe sady miaina le sotoavin'ny evanjely amin'ny filazantsara no miaina ny ataontsika hoe fitiava-tanindrazana marina izany. De zao ary ao amin'ny testamenta taloha zany de angatan'Andriamanitra zany i Jeremia zany hoe tadiavo izy ny fiadanan'ny Babilôna lay tanàna misy anareo io na de any am-pielezana any azy anareo satria miakina amin'ny fiadanan'lay tanàna zay toeranareo ny fiadananareo. Hitantsika zany amin'ny Jeremia 7:27 hoe tadiavo ny ampisy fiadanana amin'lay toerana zay misy anao io na eo amin'ny tokantranao ao amin'ny fokotaninao eo amin'ny commune misy anao le fiadanana tadiavo am'le mitady ny fiadanana zany sady angatahana amin'Andriamanitra zany no angatanao ihany koa mba ifankatia ny vahoaka sy ny mpitondra sy sotia-tena fahalalan'ny soan'ny be sy ny maro ny vahoaka ihany koa sy anao ry-hava-manana fa tena ifanampy fa rehefa miadana le tanàna miaramonina sy misy raorao ny olonao sy mifanambaka misy ny rariny de misy fiadanam-po ho an'ny tsirairay zay le lazain'ny Jeremia 7:27 ka lay fitiava-tanindrazana zany ara-baiboly zany de tsy hoe mikombona fotsiny sahala hoe fitiava-tanindrazana am'izao de sy tena mikasaka an'izay fiadanana zay fa hirahiraina fotsiny le izy fa fitadiavana ny soa iombonana ho an'lay toerana zay misy anao sy honenanao. Zay any amin'ny testamenta taloha zavatra ray ihany resahako. Ao amin'ny testamenta vaovao Jesosy zany nitomany an'i Jerosalema izy ao amin'ny Matthieu 7:17 satria tiany le tanindrazany, tiany le Jerosalema kanefa ilay Jerosalema zany ataontsika hoe tsy nahalala zay tena hampiadana azy de nalahelo Jesosy marika ny hoe Jesosy koa nanana zany fitiava-tanindrazana zany izy ery Jerosalema re mba fantatrao manko zay hampiadana anao de tsy honanao tahaka zao ianao sy ny sisa zay le hoe fitiava-tanindrazana atao amin'ny Jesosy fa zao i Jesosy nefa na de nanana zany patriotisme fitiava-tanindrazana zany de no lavo mitanteraka ny hoe tonga ny Jerosalema ho lasa firenena matanjaka ara-politika fotsiny fa izy nilaza mazava hoe zao ny any fomba fisainako omeo an'ny Sezara zay an'ny Sezara ary an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Izay ny toe-tsaina entin'ny Kristy. Tiany ny tanindrazana, tiany Jerosalema, tiany Palestina ary fatany tsara fa be ny ataontsika hoe hetsika nationalista fitiava-tanindrazana zany, ny Zeloty sy ny sisa hiady amin'ny Romanina sy ny sisa. Ary na ny apôstôly aza nisy nanantena fa fahafahana ara-politika tahaka zany no entin'ny Jesosy, ny Jesosy mazava ny azy araka ny lazainy eo amin'ny Marka 2:17, Marka 2:17 hoe zao omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra ary omeo an'ny Sezara zay an'ny Sezara. Ho antsika kristiana ihany koa amin'ny fitiava-tanindrazana de zao ihany. Misy zavatra ataoko amin'ny tanindrazako, ataoko zay omeko an'ny Sezara no hoe Kaisara fa izaho kosa kristiana de ny fanahiko tsy amidiko any, tsy amidiko any amin'ny politika ny fanahiko, tsy amidiko amin'ny na de eo aza ny fitiavako ny atoko sy sisa za tsy hivaro-panahy am'zany, zay le manome an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ka io zany raha fitiniko de hoe ny tena fitiava-tanindrazana araka ny evanjely sy araka ny maha-kristianina zany de zao hoe re tena tianao le tanindrazana nesy de hoe le tany hoe Madagasikara ry ny sisin'ny ranomasina de misy Seranasamba ry Serifa ny tena voalohany de le olona mipetraka ao ny antsika moa sady hoe tanindrazana patria, nation, firenena fa rehefa miteny firenena de asongadina asika bebe koa le olona ao zany zay ka raha manana an'lay ataontsika hoe tena fitiavana marina an'le vahoaka ao ianao zany de tokony hanompo azy fa tsy hidomina azy na hanjakazaka aminy na hanao tsindrofa lavo azy na hanararopaty azy na ataontsika hoe hanao tsindrofa lavo azy hanararoatra ny fahatrany vahoaka, hanararoatra ny fahabadony vahoaka de misesitra azy ndray sy zay le izy fa ny tena fitiavana marina ny tanindrazana de ny fitiavana ny vahoaka moninao de ny malagasy mpiray tanindrazana aminao ka manompo ianao manome ny tsara indrindra aminao manana fahaizana ianao de manompo fa tsy hoe ny zavatra eo manompoka tsy voatery lasa ministra ianao vao manompo ny tanindrazana fa manana fahaizana ianao de mitondra ny anjara biriky ianao ary ny tena fandraisana anjara tsara indrindra de tsy voatery hoe atao vola aby ny zavatra na hoe misy tambony aby ny zavatra zao ametrahako tetezana anareo de ataonareo an'zao na ohatrao sy zay le izy fa tena manompo ianao zay re vao manompo ianao fa tsy midomina na hoe manjakazaka na hoe le fahefanao sy ny agnaranao no tianao hipetraka de zay ny olona tena tia tanindrazana zay araka ny evanjely io araka ny evanjely ihany koa faharoa de hoe ianao zany rehefa tia zany ianao de say ianao manan-kena ny zavatra tsy rariny
afaka manakiana ny zavatra sy rariny a na ataon'ny mpitondra namana na ny ataon'ny mpitondra na ny ataon'ny vahoaka ihany ko de sahinao zany a izay zavatra sy ara-drariny na ataosika hoe sy ara-pahamarinana zay le atao hoe dénoncer les injustices ohatra ny nataon'ny mpaminany zany sahinao ny manakena fa sy hoe tratraka any amaso sao de lasa manimba fiarahamonina sao de sy voafidy eo koa ary vao miteny an'ity sao de very mitoerako sisa fa izany ny olona tena tia tanindrazana riavana fa sy manao kabary ambony vavahady fotsiny a na manao vava hihinanana fotsiny ary ny fahatelo ampisehoana ny fitiava-tanindrazana io araka ny evanjely araka ny maha-kristianina de le ataontsika hoe lay fitiavana misokatra hatry ny kristianina zany a mahampony lanitra azy mila manana le saona hoe amour universel ny amour universel zany de misokatra zany a zany hoe sy asianao fefiny na frontière satria indraindray voizina indraindray ny ohatra hoe fakahalana vahiny fakahalana atomboka ohatra hoe na samy fokotany io aza de misy fokotany mifanilesy de sy mifakahazo de le rafitra ara-piaramonina reny ny ery andevina ery ohatra de lasa mifanilika eo anatiny ao de na eto aza de misy firenena tonono hoe tsika sy tia zao de le fivoizana fakahalana mifanohitra amin'ny evanjely aoka sy isy kristianina andray anjara am'ireny fivoizana fakahalana olona na iza satria sika rehetra samy zanak'Andriamanitra fa amin'ny lafiny ara-politika sy sasany sika afaka mametraka tsara fotsiny hoe atsika de mametraka rafitra hoe sy sabany izaniza kosa ny fitantanana ny firenenay zay normal sady tena am'le oi izany sy akasitraka an'zany zay sy tian'zany mpangosavy fa le fitononana fotsiny hoe zay sy tia fransay sy tia amerikana sy tia sinoa sy tia karana ireny zany a de mifanohitra ihany a amin'ny fomba fisainana araka ny evanjely ny zavatra ataony azosika akahalaina le zavatra ataony fa ny fakahalana olona zay mifanohitra amin'ny evanjely a riavako malala zany zay sy tokony hanana fefy zany ny kristianina amin'ny resaka hoe olona zany zay satria anisan'ny voadidy eo amin'ny lalàn'Andriamanitra ao amin'ny Levitika 10:7-telopolo ny fitiavana ny vahiny tsaroa fa mba efa vahiny tany Ezipta koa ianao dia noho izany aza makahala vahiny na rasy fitondra vahiny zany zay ny aban'ny fiangonana anatin'izany Rymasida Jean Chrysostome ary Rymasida Augustin zany de mampianatra fa ny kristianina dia olona poniny ataontsika hoe olom-pireneny lanitra izy ka noho izany amin'ny maha-olom-pireneny lanitra azy satria tsy lovin'Andriamanitra ny sainy a mazava tahaka an'Andriamanitra izy a marina tahaka an'Andriamanitra izy mba idealy zany de izany ny tokony mba ho modely zany ataontsika hoe anisan'ny olona mba tsara indrindra indray a atao amin'ity atsika hoe olom-pireneny tany sy Madagasikara ity firifiriny kristianina firifiriny olona nandrato fianarana tamina sekoly établissement catholique na institution catholique de zay poniny lanitra ianao satria ny sainao nazavaina ny sainao ny tsy lovina nafahana tamin'ny aizy ny fahotana sy ny hevi-diso isan-karazany sika nafahana tamin'ny langa nanala sika tamin'ny fahefany maizina Andriamanitra ray mba hamindra sika fanjakany zanany malala le azontsika fanavotana amin'ny alalan'ny rany sy azontsika famelan-keloka noho izany isika ozy ireo aban'ny fiangonana Rymasida Jean Chrysostome sy Rymasida Augustin amin'ny mahaponiny lanitra sika de isika ny tokony meilleur amin'ny olona eto amin'ny teatrosika hoe olom-pirenena eto ambonin'ny tany ity zay zany adidy mipetraka amintsika zany a fa tsy hoe anarana tafiana manendrika fotsiny hoe kristiana hoe ianao ve satria mifandray amin'Andriamanitra zay mazava zay ny lazainy soatra masina zao ny teny renay tamin'i Jesosy Kristy Andriamanitra de fahazavana sy misy aizina kory ao aminy raha milaza ho manana fikambanana amin'Andriamanitra zay mazava sika kanefa mandeha amin'ny maizina de mandainga sika ary mamita tena tsy eo amintsika ny marina fa raha mandeha amin'ny mazava tahaka azy mazava kosa isika de mifampikambana sika rehetra ary ny rano zanak'Andriamanitra manadio antsika amin'ny ota sy ny tsy fahamarinana rehetra taratasy voalohany Masina zany apôstôly misy an'izay a sy de tadidiko ny toko sy andininy fa anisan'ny voaresaka ao zany a zay ka noho izany araka ny teny Rymasida Jean Chrysostome sy Masida Augustin ireo zany ry havako malala dia atsika zany a de hoe adiditsika ny mandoa hetra mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena satria olona eto ambony tany sika ary sika ny tokony ho voaloha laharana amin'ny fanaovana an'izany isika ny tokony ho voaloha satria Jesosy nandrara hoe aza mandoa ho an'ny Sezara zay an'ny Sezara fa omeo an'Andriamanitra koa zay an'Andriamanitra de ny tena omentsika an'Andriamanitra voalohany de hoe sy mivarotra ny fanahisika sika amin'ny hevitry ny demony zay ray ny langa ray ny fitaka ray ny fisiritana ray ny fitsangatsangana ray ny fitiavakarena fa manana an'izay fotsika izay vavaka kotsika ho an'ireo mpitondra fanjakana araka ny angatahiny Masina Paoly eo amin'ny Timote voalohany a toko 2:1-2 de ny manaraka ny fitiava-tanirazany ity a rehefa voizina tafahoatra izy amin'ny fomba fiteny azy atao hoe nationalisme exagéré hoe fitiava-tanirazana Madagasikara irery ihany
sinsisa zay zany a tsara eo ampihainoana fa ndraindray ao anatiny ao a amako zany am mahampandinika azy zao no hitaritako atsika hoe tsy hoe arivo salosana fotsiny vao maheno teny miadimiady rima na teny malazalaza zao tsara zany fa mahakristianina atsika de ampinay mpitondra fivavahana ianareo andindra hoe misy zavatra tandremana ihany a la itsoina hoe nationalisme exagéré. Tsara be ny nationalisme fitiava-tanindrazana ary na ny filoham-pirenena tamin'ny fotoan'andro ny miala siny miteny azy satria efa ny biblieny moa zany zay de matoa ny biblieny de azo lazaina ihany koa. Ny filoha Ratsiraka zao a tamin'izy niverina teto Madagasikara tamin'ny taona 1977 rehefa nitsenaina teny amin'ny fiseranam-piaramanidina izy teny vato a de izy niteny hoe ndraindray ozy izy sisy ianao Ratsiraka fanoroandray rehefa avy eo a ka ho diso safidy am'le hoe nationalisme fitiava-tanindrazana. Nationalisme zany de natao an'ny fanjakana aby ny orinasa rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra sy navela isehatra ny tontolo privé sy ny sisa ny raisy ny fanjakana tany ohatra hoe nationalisme zay fitiava-tanindrazana fa io nationalisme io a de nampahantra ny firenena ohatra de Inga Ratsiraka ihany aiky hoe manay aho sao hisy anao Ratsiraka fanoroandray ozy izy no niteny zany tamin'ny 1970 de zay le hoe io nationalisme fitiava-tanindrazana io a mila tandremana ihany a sao ndraindray a mandasaka asika anaty nataotsika hoe loza na atamboa ho an'ny firenena de ho aza vaiko le satria za tsy miteniteny foana fa rehefa nanomana anty a de nijereko tsara zany reo zavatra misy ohatra hoe misy zavatra tsy maintsy mba hitondrako fanazavana ampiaino le izy de zao le izy rehefa tafahoatra loatra ny fivoizana ny fitiava-tanindrazana tafahoatra hainao tsara le hevitra koa za tia tanindrazana fa ny fitiavako ny tanindrazako de hoe tena mba hoe sady am'le fo tena hoe hampandroso ny vahoaka marina tokoa no kendreko a fa tsy hoe ny tenako na ny fitiava-tenako de zay le izy hoe lay fitiava-tanindrazana rehefa ataotsika hoe nationalisme excessif rehefa tena tafahoatra le izy io a de mety lasa toy ny sampondray le firenena zay ne zany ny principe ao amin'ny soratra masiny sy ny finoana hoe zay zavatra lasa misolo ny toeran'Andriamanitra ninona de sampy na de tsy hitanao maso aza ny mahasampy azy anatin'le slogan sy ny hira mivoy fitiava-tanindrazana ne tsy miseho le sampy fa mbadika any ao mety misy fanompoatsampy ihany ka lasa sampondray ohatra le firenena de ho aza vaiko le izy rehefa ohatra ny hoe zany ianao a lasa absolu zany hoe io ny faratapony amin'ny zavatra eritreritreretinao a na ny tanindrazana io na le ataotsika hoe isika malagasy le rasy maha-malagasy enona hindrahindranao na ny kolosaitsika io rehefa hindrahindra de zay fotsiny tsy mahalala fa sy gasy fa tsy manana fisokafana reto zany a absolutisme de la patrie absolutisme de la race absolutisme de la culture fanompoatsampy zany araka fampianaran'ny fiangonana satria ao amin'ny toniam-pampianarana hoe magistera ny Papa Joany Paoly faharoa ao amin'ny encyclique sociale Saintésimus Annus ao amin'ny laharana fa 17 zany a de izy zany a milaza hoe reo ataotsika hoe absolutisme zany hoe fa nindrahindrana tafahoatrany hoe tanindrazana ny tiatsika hoe tsika raha malagasy zay ihany nivoizinao tsy manana fisokafana ny kolotsaitsika irerany mahafinaritra be ny voiziny tena tsara le izy hoe mivoy maha-malagasy fa rehevo mampikombona ary sy mampisokatra dia tafiditra anatin'ny fahotana zay araka ny lazainy Joany Paoly faharoa amin'ny Saintésimus Annus laharana fa 17 ka no zany anisan'ny poipoirin'ny fampianarana sosialy ny fiangonana foana mahafinaritra mpijirenana eny fovoizana hoe ny maha-malagasy ny teny malagasy ny fitafy malagasy ary na isika kristiana zao tsy mahalala an'izany fa rehefa absolutisenao io de lasa sampy zany zay ka anisany ataotsika hoe tentation permanente fakam-panahy matetika mitranga zany io a de ohatra zay foana ny akany demony fanahy antsika amin'ny sarosaroamany amin'ny zavatra mahafinaritra amin'ny anaran'le izy fa ny mahafahotana azy a de le izy manidy zany hoe ninona zavatra zany hoe fermeture de fahotana zay fa ouverture ihany a izay no mifanaraka amin'ny finoana ka rehefa mampikombona asika fa tsy mampivelatra le izy de lasa fahotana zany zay ka ndraindray a sarosaromana am'le anarana tsara hoe malagasy Madagasikara vahoaka malagasy sisisa tsara le izy amin'ny anarana fa misy fahotana ao zany ho antsika malagasy a ny fihavanana de zavatra tsara be io zany a firaisakina no heviny ary no isika miray aina ray fototra de lasa zay ny kolotsaina ao anatin'ny fihavanana fa io koa mbola problematika mbola ametraha-pinoana io amin'ny finoana zany revo manilika ny hafa izy ivelan'ny ray raha aminao iray agnarany ray aminao iray clan aminao a
de tady riavana zay fa le anarana tafina manendrika hoe fihavanana sara tononona mbava fa rehefa misy magnelitra de oka ny kristianina sotratra zany fandrika zany hoe izay ny ataonao hoe fihavanana aminao fa ny fihavanantsika manontolo de le zay ny papa François mianga amin'ny teny Jesosy hoe fratelli tutti pralahy avokoa isika rehetra ny olona rehetra eran'izao tontolo zao zay zany fa le fanilihana de le hoe re ohatra zany a ilay tsara le fihavanana hoe mirahina de mifanampy anina fa re vao tsy mahalala afa-tsy ioagnao ary akoatran'io de ohatran'ny tsy olombelona ny olona rehetrarehetra de sy kristianina tsony zay ny antony tenenako eo de amin'ny maha katolika zany universel izao tontolo zao mihitsy zany miara-jerevana ho an'ny kristianina fa sy hoe izay mianakavy terak'izao sy terak'izao satria agnay de fokon'izao sy foko an'izao a ohatran'ny fanao zany de zay zany a fagnazavana ihany efa tsika mandinika zao teneniko zao ny fanavaka vahana ara-paritra hoe averia indrindra amin'ny hoe mba hazonao poste clé zany hoe mba hitondra ny tisty de mila jerevana ianao avy aiza havanianina ve mahalala olona ato amin'ny départementa ve mahalala olona ato amin'ny kabinetra ve sy ny sisa de zay vao tafiditra fahotana koa zany a ho antsika kristianina zany zay le ataontsika hoe nationalisme exagéré zavatra roa mako zany ataontsika hoe risque ao anatin'le izy a ara-politika aloha zany a de zao ambadika an'ireny zavatra reny a de misy le ataontsika hoe hamarintsika le ataontsika hoe tiranie fanjakazakana ny eo ihany koa mijadona zany eo ambadika an'izay ireo zany ara-politika miteraka tiranie sy dictature ary amin'ny ara-panahy zany a de manidiny fo izy na de tsara aza hoa le hoe fitiava-tanindrazana nationalisme firenena tanindrazana ny malagasy ohatra zao ny kolotsaina efa ny tena zava-tozoana aminy amin'ny ara-panahy de manidiny fo amin'ilay atsika hoe universalité fisokafana katolikos indrindra ho an'ny katolika ny fonao mihidy zany amin'ny fisokafana de magnavakavak'olona ianao ry hafa ry nareo samaritanina ianareo tsy jody ianareo ohatra zao ianareo vazaha ianareo ohatra zao de zay zany ko antsika kristianina zany zay fa ny eglizy de tsy mba manavaka foko tsy mba manavaka fiteny ary tsy manavaka firenena zay reo Kolosianina 3:1-1. Ny anoizantsika azy ary ry mpiaino a sady efa hitahitatsika aby zany reo zavatra hoe fitiava-tanindrazana fa ohatra ny ahoana ny fomba fijery azy a araka ny maha-kristianina mba sy ho tratran'ireo fandrika ireo sika satria ny mampanahy ahy mako a de sika vao misy slogan mandeha de tsara mpihenoana de tsy mandinika lalina nefa amin'ny ara-panahitsika zany mila jeretry ny fotsika no mila mitondra ny zavatra rehetrarehetrarehetra fa tsy fotsiny hoe misoka ny rivotra de aferiny agny ianao de magnaraka fotsiny amin'ny bokony any zany inona moa reo ataontsika hoe vato misakana zany eto Madagasikara zany a ireo vato misakanareo a jerevantsika araka ny baiboly a sy ny fampianarany fiangonana mahakasika ny fiarahamonina no hoe doctrine sociale de l'église de amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany mba hijerevako reo ataontsika hoe zavatra ratsy a mangeza sy manapotika an'ity firenensika ity zany de jerevantsika zany reo ataontsika hoe fahotana ara-piarahamonina péché social de inona ny lazan'ny baiboly maneho an'izany a de inona ny lazain'ny fampianaran'ny fiangonana zany zay ohatra zao ilay fanavakavahana le lazaiko hoe ségrégation tribalisme le manavaka foko manavaka fiaviana manavaka sokazin'olona na isika samy malagasy eto ihany de misy an'izay ségrégation zay na tribalisme zay foko avery ireo anisany ataontsika hoe fahotana ara-piarahamonina reo riavana de jereo ohatra eo amin'ny Jesosy lay samaritanina tany ampatsakana hoe ianao jodinao no mangataka rano amiko nefa za samaritanina sika nay tsy mifankahazo zay zany zay ka jereo noravany Jesoa izay sakana ara-poko zay na hoe barrière etnika zay noravany Jesoa zany zay de mbola manamafy an'izany ny concile Vatican faharoa ao amin'ny Gaudium et Spes zany a laharana 720 toute discrimination est contraire au dessein de Dieu mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay karazana fanavakavahana rehetrarehetra ninina endrika isehony na ara-draza na ara-poko na fohina lava zay fomba gnavakavahantsika olona zany de mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ozy ny concile Vatican faharoa ao amin'ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny Gaudium et Spes laharana 720 anisan'ny fahotana ara-piarahamonina ihany koa laisony hoe cupidité corruption ny fitiavam-bola fitiavakarena zay miteraka ny atao hoe kolikoly ny fitiavam-bola aretina ny atao hoe cupidité ary ny corruption fahalovana de i amosa-paminany ao amin'ny baiboly ao zany de efa anisan'ny ny tena nikany moa tam'izay ny ohatra sotra zany ohatra hoe mpivarotra zao izay nikany amosa eo amin'ny amosa 7:15 le hoe andao ambakatsika ny mahantra ka ny katinina tsika hahena no zanatsika ataontsika mandanga sy ny sisa
reny zany zao fitiavam-bola zay fa endrika anankiray ihany zay ho an'ny mpivarotra fa ny olo-pirenena de mahita ny karazagna maro karazagna ny halatra fitaka ny varotra ny karamavarimasaka fanararao tapaty tsy fanateramindrana fisolokina be de be vokatry ny fitiavam-bola aby zany ry havana ka disy ny mpitondra ihany satria matetika ny mpitondra ny malaky taza atsika ndraindray koa ireo hazo avo halandrivotra fa isika tsirairay avy misy anatin'izany no tafiditra amin'ny ataontsika hoe cupidité corruption ty fitiavam-bola sy ny fanaovana kolokolo sy fahalovana samihafa de tadio zany hoe mitraquer balance zany ny kian'ny amoso amin'ny toko fahavalo andiny fahadimy de ny papa Jean Paul faharoa am'lay encyclique sociale sollicitudo rei socialiste larana fa 7 de lazainy fa ny ataontsika hoe mikolikoly est un péché social qui ruine le développement manimba ny fampandrosoana rehetrarehetra ny kolikoly ozy ny papa Jean Paul faharoa ao amin'ny RRS na hoe sollicitudo rei socialiste larana fa 7 anisany aretina mikiky ny tanindrazantsika ihany ko eto Madagasikara araka ny fandiniako azy ilay ataontsika hoe ketranotrano nepotisme de ny havakavana de ny havana no ireny foana no mifampikolokolo mifampitady na ny kristianina zao azy leo fa niavako mbola misy zanakanabavy sotro zao izy tokony mba hanao an'io nefa le zanakanabavinao T3 de forcena fotsiny hiditra eo nefa misy olona manana diplôme en ingénierie ohatra de sy mahazo satria ny havana aloha ka anisan'ny fahotana ara-piarahamonina ihany ko zany ny atao hoe nepotisme zany na hoe promotion familiale le fianakavianao foana no sisy manometsina ny hoe tiavo ny havany mba zaranao mba hivoatra koa ny havanao fa amin'ny aradrarany no ampivoarana azy asaivo mifaninana tahaka ny olona rehetra izy ampianaro izy fa sy hoe bady TTF très très faible de nefa mahazo toerana zay le TTF mahazo toerana de manahirana zany zay ka io nepotisme sy promotion familiale io zany anisany zavatra manahirana ao misoratra masina de fanseo zany ireo zanakely mirahalahy zany de nanararaotra ny anjara toerana nametrahana azy amin'ny hoe zanaka mpisorona moa izy de mpisorona ihany ko zany zareo tsika any amin'ny Samuela voalohany toko faharoa andiny faharoa folo ka hatramin'ny fahafito io fanararaotana fahefana sy ny poste zay ametrahana anao de manararaotra neny zalara tonga amin'ny fanararaotana ranofo ireo olona zay manolotra fanatitra eo amin'ny tranon'Andriamanitra de abuseny zalahy satria zalahy manana fahefana de zany anisany ataontsika hoe nepotisme sy hoe manararaotra ny toerana misy anao de anaovana zay tianao ka anisany ataontsika hoe fanararaotana ny position misy anao zany de fahotana ara-piarahamonina ihany ko de neny fampianaran'ny fiangonana rehefa miresaka fiarahamonina izy de sotra sady mazava ny zavatra ampianarany de hoe le bien commun prime sur l'intérêt familial au clanique ny soiombonana no ambony indrindra noho ny tombosoa mpianakaviana sy ny tombosoan'ny ray foko ray fiaviana iray tanindrazana aminao ka zero tsara eo ihany ko zany mbola misy anankiray angamba ho resantsika faraparany zany le hoe le blocage des élites inona ny hevitra zany zero tsara le olona zany manana sarangam-piainana ambony manan-karena manana toerana tsara ambony ohatra n'ilay mpanan-karena ao amin'ny fanoharana mahakasika ny Lazara fa ao amin'ny Lioka toko fa 9:10 ka hatramin'ny 1:30 no misy an'io tantara io de hoe tsy nahalala le mahantra miara-miana amin'ny eo anilany le mpanan-karena ohatran'le mpanan-karena am'izao tonga de fefeny tamboho avy de avo ny tragnony de sy ny vavahady alika masika no ato sisy tafiditra tsony any ataony avo be am'izay tsy henony akory ny kiekekan'ireo Lazara be deaibe manodidina azy mipasy ho tazany masony ny ireo olona misarigny boridamba mila piny manodidina azy jero tsara fa rehefa maty ny mpanan-karena de levinany apasana fa Lazara kosa trotrona eo atratrany Abrahama ka zay zany le hoe ny ireo verina hoe élite eo amin'ny fiarahamonina zany le manadino an'ireo mahantra zay mba mila ny fanampiny zany de apatsivon'ny papa François zany eo amin'ny évangélie Gaudium ny hafalin'ny evanjely arana 710 ozy izy hoe l'argent doit servir non gouverner tokony hanompo ny vola tokony hanompo ny harena fa sy tokony hoe ny vola no ibaiko ny vola no hitondra zay zany lizy de ny amara-paranantsika azy am'ty 10 minitra faraparanty ry havana de zao ho antsika kristianina laika zay mihaino ahy de zao agnay pretra azo efa nanao ny anjarako teto fa ro pretra rahalahy de mampianatra antsika isanandro ny religiosy ihany ko de manao ny asan'izay hoe agnay de tena manakena ny zavatra tsy mety ary mitory ny marina sy ny lala mahavonjy koa nefa ao anatin'izay fa agnareo laika indrindra zany agnareo no tena ataontsika hoe raha miaramila sika de agnareo no agna amin'ny premier ligne zany
tena ary amin'ny front ary anareo a miatrika an'ireo zava-misy ara-piarahamoninareo zany ka ovao a ny satria anatin'ny fandovana ozy ny firenena de araka an'izay toe-tsaina hoe sika sady pon'ny lanitra no eo am'izao tontolo zay de hoe amin'ny alalana zany no anovatsika ny rafitra ara-politika sara toe-karena ary zany akory sy hoe izahay no miteny an'izany ankehitriny a fa efa voaresaka zany a ao amin'ilay ina moa ty exhortation apostolique poste synodale taorian'ny synode mahakasika ny laïka ao amin'ny Christ fideles laïci laharana faharoa amby efapolo a voaresaka zay hoe njarinareo laïka ary manova an'ireo rafitra ara-politika sara toe-karena Christ fideles laïci laharana faharoa amby efapolo any misy an'io zany ka ny andraikitra anareo zany de ngeza de ngeza fa agnareo a hosira sy fanasina am'izao tontolo zao matoko fitoko fahadimy a ndiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo zany zay na any amin'ny syndicat any amin'ny fikambanana samihafa any a amin'ny atoko politika ary any amin'ny fitantanana raha ohatra ianao mandray anjara amin'ny administration fitantanana raha-mpanjakana de afaka manao an'izay zany ianao ka ny amaranana ny katesizy ry havana de zao hoe sika dia sy tokony ho kristianina anarany fotsiny mizay geste ry mitondra anareo zay kristianina kristianina mera kristianina solombamboaka kristianina filoham-pirenena tsy zay ny antsika fa lasa atao hoe kristianisme nominal zany fa tena kristianina marina avy ianao lay batemony raisinao ianao mamonjy lamesa san'andro mandray sakramento reo ataovy misy fiatraikany amin'ny fiainanao zany amin'ny vie professionnelle anao zany dia miara-miady amin'ny kolokolo isika de sy fanavakavaka sy anao favoritisme samy hafa reny a fa mazava be a ny tenin'ny masinda Jakoba hoe ny finoana sy arahan'asa de maty Jakoba toko faharoa andiny fa enina amby roapolo ka zay ary havana mankalaza ny fetim-pirenena sika de zay mba nomaniko nandraisako anjara hanampy atsika zany mba hoe mandinika sika rehefa anina fa tsy hoe faly fotsiny hoe fetim-pirenena fanavao zany sy slogan fotsiny le zatra hoe fitiava-tanindrazany hoe mahamalagasy fa hoe inona amin'ny maha-kristianay no toe-tsaina iainako an'izany fa rehefa miova tokoa isika ary tariny fanahin'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra de afaka manova ary ny amaranako azy tanteraka de le hoe isika ozy masinda Augustin sy masinda Jean Chrysostome teo hoe isika de pon'ny lanitra ka noho zany isika ny tokony meilleur sy tena favori tsara indrindra amareo olona citoyen eto ambony tany ka ny kristianina manao politika kristianina olo-pirenena tsotra vahoaka de sy tokony mpanao kolikoly sy tokony mpangalatra olona miraisy kombakomba amin'ny asany maizina trafika samihafa zay mambabo ny harem-pirenena fa miasa ampahamarinana de sy atao tany ny fahalavrarina ary ny fandaliana-pinoana sy natao hoe hitsarana fa ny zava-misy constat zany zay approche phénoménologique nampiasaika inona ny zavatra misy miainga amin'ny zavatra misy io no manao fanadihadiana analizy de manao sosokevitra ary ny sosokevitra nomeko a miainga atao amin'ny soratra masina miainga tamin'ireo ampianaran'ny aban'ny fiangonana ny ampianaran'ny magistère de l'église amin'ny alalany ataontsika hoe concile sy vokatry ny synode sy ireo tenina encyclique samihafa ka tsy hevitra koperatsika sam'ireo a fa fampianarana sosialin'ny fiangonana mahakasika ny fiarahamonina atenaiko fa mba manampy atsika ity a ary ho an'izay tsy naharaka androany fanehony tapatapany a amin'ny famerenana ianao a manaraka azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy ny avanareo mon père tsika Marcel